Tantara faharoa toko sivy amby roapolo zany tsika. Faharoa foana koa ny voateniko. Tantara voalohany toko sivy amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Ary ninana sy nisoro tamin'ny fifaliana be teo anatrehana Jehova ny olona tamin'izany andro zany. Ary nampanjakay ny fandrony Solomona zanaky Davida sady nosorana ho an'i Jehova ho mpanapaka ary zadoka ho mpisorona. Ary Solomona dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Jehova ho mpanjaka andimby an'i Davida rainy sady nambinina izy ka nanaiky azy ny Israely. Tavapetraka mpanjaka amin'izay Solomona zanaky Batseba, izay Davida no rainy. Petraka mampanjaka azy David Solomona dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy dia niseho tamin'ny Solomona Andriamanitra tamin'ny alina iny. Tantara faharoa toko voalohany. Tantara faharoa toko voalohany ny andininy fahafito. Tantara faharoa toko voalohany andininy fahafito. Ary tamin'ny alina iny nisehon'Andriamanitra tamin'ny Solomona ka hoy izy taminy: angatao zay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra: ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko ary nampanjaka andimby azy. Ko ankehitriny Jehovah Andriamanitra aoko tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiko, fa ianao efa nampanjaka tamin'ny vahoaka maro be tahaka ny vovotany. Ko omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihako ireto vahoaka ireto mivoaka sy miditra, fa iza no mahay mitsara izao olona betsaka izao. Da hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona: satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola aman-karena ianao na voninahitra na ny ainy fahavalinao, ary tsy nangataka ny oela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko zay nampanjakako anao, dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana. Ary omeko vola aman-karena sy voninahitra koa ianao mihoatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao, ary tsisy hanana tahaka izany any aorinanao. Tsy nangata, satria ianao izy tsy nangataka vola aman-karena na voninahitra na ny ainy fahavalinao, ary tsy nangataka oela velona, fa fahendrena sy fahalalana nangatanao, dia omeko anao zany na dia tsy nangatanao. Omeko ny fahendrena sy ny fahalalana, fa mbola omeko vola aman-karena sy voninahitra koa ianao. Efa ndraisantsika io fa mba manaova ohatran'ny Solomona koa rehefa mba mivavaka. Misy fotoana zay mety angatanao amin'i Jehova, maheno feonao Jehova: mangata amiko ary zay angatanao fa omeko anao androany alina. Dia mba maiza mamaly ohatran'ny Solomona koa izaho, omeo fahendrena sy fahalalana, hitondrako ny vahoaka anao, hitondrako ty firenena ety, hitondrako ty fiangonana ampendraketinao ahy ty, hitondrako ty sampana ampendraketinao ahy ty, hitondrako ty Dorcas ity, hitondrako ty diakona ity, hitondrako ty Samaritana ty, satria za filoha mitendrenao. Zany ataonao loolona, zany ataonao filohana Dorcas, zany ataonao missionnaire, evangeliste, pasteur. Omeo fahendrena hitondrako ity fiangonana ty. Hiteny aminao Jehova amin'izay fotoana izay, na tsy nangatanao zao dia omeko anao. Mety mpianatra anao fanadinana, za Jehova angataka aminao mba atao afaka fandinaka, raha afaka fanadinana dia mba omeo ahy ny fahendrena sy ny fahalalana mba ampiasako izany fahaizako izany mba ampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Omeo ahy ny fahendrena sy ny fahalalana. Ty Jehova tsy nangatanao ary dia mbola omeko anao. Amen. Ohatranao zany mba mety misy be da be ny tanora antsika hoe hanao droit hianatra, dia ataovy tsara ny fianarana mba tafavoaka ianao, dia mba raha lasa mpitsara ianao dia mba hiena ny mpitsaram-panao kolikoly. Amen. Raha lasa mpiasan'ny douane ianao na mpiasan'ny domaine ianao na mpiasan'ny impôt ianao, satria droit no ataonao, dia mba hiena ny mpanao kolikoly any amin'ireny faritra ireny, satria misy voaka an'Andriamanitra any. Dia mangata fahendrena sy fahalalana mba omen'Andriamanitra ianao. Raha mba afaka Andriamanitra dia omeo fahendrena sy fahalalana, fa tsy mba isan'ny anao kolikoly any amin'ny toerana zay esako any. Amen. Dia tsy nangatana Solomona dia nomena azy. Ary inona zavatra nitranga? Tonga ny mpanjaka vavy ny Seba. Tantara faharoa toko fahasivy. Zay namanginy Solomona dia zao ny zavatra nitranga. Tantara faharoa toko fahasivy. Namanginy mpanjaka vavy ny Seba ny Solomona. Ary ny mpanjaka vavy ny Seba rehefa nahareny laza ny Solomona dia tonga tamin'ny Jerosalema izaha toetra azy tamin'ny fanontaniana sarotra. Ary marobe ny mpanaraka azy, sady be koa ny rameva zay nitondra zava-manitra sy volamena sy sesena ary vatosoa. Ary rehefa
tonga tamin'ny Solomona izy dia niresaka taminy amin'izay rehetra tao-pony, ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniany azy. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny Solomona fanambarany azy avokoa. Ty mpanjaka vavy ny Seba ity zany tonga tany Jerusalema izaha toetra azy tamin'ny fanontaniana sarotra ary marobe, fanontaniana napetraka taminy, fa mbola tsy vita akory ny fanontaniana ilay mpanjaka vavy dia fa misy valiny 5 ao amin'ny Solomona mamaly azy. Voavalin'ny Solomona avokoa ny fanontaniana rehetra izay napetrany taminy, satria nomen'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana izy. Ampanetritena koa nge resantsika amin'izany, fa jereva ntsika ataon'ny olona mpanao gazety interview na amin'ny radio na amin'ny télévision reny dia gaga tokoa ny olona manodidina. Ianao mienty ahoana ary no hamalina zany fanontaniana zany, ahoana namaliny pasteran zany. Le fanontaniana mbola tsy vita akory nefa misy valiny 5 ato. Za fa ozy Jehovah meona fahendrena sy ny fahalalana. Dia fomeny anaky na inona ny taninao mbola tsy vita ny haiko mamaly an'izany, satria fa ao anatin'ny saikolo izy fomeny Jehovah amin'ny alalan'ny fanamasinao amiko. Nefa za tsy nianatra be ohatran'ireo olona ireo. Satria nomeny fahendrena sy fahalalana, dia tsika koa angatao zay dia zay mametraka fanontaniana amintsika na fanontaniana saribaliana takan'inona azy za toetratsika tokony voavalintsika daholo zany. Amen. Na vehivavy ianao na lehilahy zay miresaka amin'ny olona any. Andininy fatelo, ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vavy ny Seba ny fahendren'ny Solomona sy ny trano izay nataony sy ny hanim-pihinany teo amin'ny latapany sy ny fipetrahany tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapoaka sy ny fitafian'ireo ary ny ambaratonga zay niakarany eo an-tranon'i Jehova dia talanjo natery izy ao amin'ny lapan'ilay mpanjaka zany. Ny piasa rehetrarehetra ny fitafiananaovana mitovy ary manaitra sady tsara be daholo, tsy hitany any amin'ny lapa rehetrarehetra zay efa hitany any. Izy koa nefa mba mpanjaka koa tsy mitovy amin'izany ny hitany ao. Ny mpamafatrano miaingo be, mpanao zaridaina miaingo be, ny mécanicien tsy misy menaka mihitsy ny akanjony na ny ray aza, miaingo be daholo. Ny hôtesy tsara tare daholo, ny maramila miaingo be daholo. Gaga le ty vehivavy ty, sakafo hoanina amin'izany tena ary fomba daholo, fa tsy tonga dindelana anamamisiana. Tsisy rentrée, tsisy sortie, tsisy rentrée scolaire zany dia tsisy sortie scolaire. Tsy gaga izy zany, zany ny zavatra hitany tao. Ina nataony dia hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy nin'ny filazana aho raha tsy tonga aty, ka ny masoko no mahita kanjoko hay na dia ny atsasaky ny fahendrenao tsy voalaza tamiko akoriny, fa indro mihoatra noho ny laza efa reko ianao. Sambatra lany ny olona ary sambatra ireto tandapanao ireto izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandreny fahendrenao. Isaorana Jehovah Andriamanitra ao zay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ao ny Israely hampitoetra azy mandrakizay no nanaovany anao mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ozy izy hoe sambatra lany ny olona ary sambatra ireto tandapanao ireto zay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandreny fahendrenao. Sambatra. Rehefa tonga koa tavita dia ozy izy Samuel hoe tsika tsy hinana raha mbola tsy tonga, raha tsy tonga eto tavita mpiandriondry fandana laova izy aloha, fa rehefa tonga izy dia hinana itsika. Dia tsy rehefa nitaranaka tavita niaiky ny mpanjaka ny Seba. Sambatra ozy izy ny olona manodidina anao eto, ny olona miaraka aminao reto, ny olona miara-mihinana sakafo aminao reto, sambatra ireo. Sarin'izany anie dia zao hoe itsika voakan'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana dia miara-mihinana sakafo ny tenin'Andriamanitra ohatr' zao, miresaka, miaraka mahita, miaraka manao ny fitafiana tsara daholo, ho sambatra. Sambatra ozy ireo vahoakanao ireo mantsy ny Solomona mpanjaka, mandreny fahendrenao, mahita ny fahalalanao rehetra. Sambatra miatana daholo zany ny vahoaka rehetrarehetra. Nyaiky le mpanjaka vavin'ny Seba, niaiky zany vehivavy lehibe zany sy ny lazany sy ny arenany ny amin'ny fahendren'ny Solomona. Fa eto misy lehibe no Solomona, Kristy maty ny levona nitsangana 3 andro sy 3 alina tao anatin'ny inona fasana, tao anatin'ny tany. Tsy nonareo, tsy raisinareo, fa hitsanganareo olona reo ozy izy dia so sy hitsara anareo, hitsara anareo amin'izany andro izany, hitsangan'ireo olona ireo, hitsara anareo.
dikan'izany ny fitsarana mazava mivoaka didi-pitsarana am'izany de efa fantatra fa voavonjy re olona reo sa tsy voavonjy tsy voavonjy te mazava zany re olona sotran'Andriamanitra tsika no fidiny na zany hoe sambatra ianareo izy mandre zany fahendrena zany fahalalana izany isan'andro satria nahoana zay mandany io famantarana 3 andro sy 3 alina io na anao inona izy na anao inona raha tsy manaiky an'io Jesosy io izy raha tsy mino an'io izy raha tsy mandray io tompo sy mpamonjy ny fiainana izy raha tsy eo amin'ny anaran'io Jesosy io nanaovana batisa azy na anao inona zany olona zany nanao inona itsangana ny mponina avy an'ny Ninive itsangana ny mpanjaka vavany Seba sy ny mpanarady azy hiapanganao afo izy milanitra afo izy ny fiainana mandrak'izay ka dia mitandrema atsika natsona am'izao lalana izao mitandrema fa madio anao ato ary ho sambatra anao am'izao lalana andehananao izao na de toe mbola anatin'ny fahoriana azy any andehananao ho sambatra anao izy Jehova fa ny mpanjaka vavany Seba sy mponina ny Ninive de tsy afaky ny apanga atsika fa reny olona ireny de nibebaka noho ny am'jona nyaiky ny fahendren'ny Solomona eto misy lehibe no Solomona ny tsika zany am'izao fotoana zao tsy asaina mino tantaran'ny Ninive intsony tsy asaina mino ny fahendren'ny Solomona sy ny areny sy ny voninahiny fa ny lehibe no Solomona nomena atsika fa ny olona tam'izany ary nibebaka nefa Jona kely noho i Kristy Solomona mbola kely noho i Kristy nibebaka ny olona vao maiky isika de izay no amtinantsika am'le hafatra ty amin'ny apokalypsy hoe aiza ny toerana isy anao aiza ny toerana isy atsika fa tsy maintsy hifarana ny tantaran'ny fiainanao raha maty ianao tsy maintsy hifarana ny tantaran'ity tany ty koa na ho velona anao na ho faty aiza ny toerana misy anao apokalypsy 4:12 andin'ny 13 ny raisitsika ka hatramin'ny 4:12 apokalypsy 4:12 andin'ny 13 ka hatramin'ny 14 ary nahita aho findreo fa namaloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka fa fanany démonie ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo zao mba hanangona azy amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to veriko izy mba hanangona azy ho amin'ny adiny ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to indro avy toy ny mpangalatra ho sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany ary nangonany amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireny apokalypsy no amaranantsika azy eto fa nahamaloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona vavan'ilay bibidia vavan'ilay mpaminany sandoka telo no resahana fa nahamaloto telo fa za biby anaky telo koa no resahana dragona bibidia mpaminany sandoka telo ireo ny resahana ireo fantatritsika tsara dragona bibidia mpaminany sandoka ny mifanohitra am'ireo Jehova Kristy fanahy masina donc ireto mpiandany amin'ny dragona sy mibibidia sy mimpaminany sandoka ireto ireo lay mandala lay famantarana ireo lay miala amin'ilay famantarana de rehefa niala tamin'ilay famantarana izy de nadio tamin'ny izy tao fa rehefa niala izy de nidirany fanahy fito ndray tao anatiny tao ratsy no ny farany tamin'ny voalohany ny farany miandry azy fa ina no asan'reto fanahy telo ireto fanahy ny démonie ireo ozy izy ka manao famantarana sady makany mpanjakan'izao tontolo zao mba hanangona azy ho any amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to fanahy ny démonie ireo matoa izy fantatritsika ny kodiny dragona devoly sy satana sy ny anjeliny fantatritsika ny kodiny bibidia 666 fantatritsika ny kodin'ilay mpaminany sandoka fa ireo dia mandala famantarana avokoa reo olona rehetrarehetra sy ny maramilan'ireo fa tsy maintsy miatrika ny ady inona ny ady hanangona azy
ho any amin'ny ady nylay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to zany hoe ny fototry ny ady zany de inona andro fa karazany telo koa io andro ifototry ny ady io andro ny fototry ny ady indro ny faharetan'ny olona masina zay mitarina didin'Andriamanitra sy ny finoanany Jesosy de tezitra tam'le drakona tam'ilay vehivavy le drakona de nandeha ny ady tamin'ny zanany sisa zay mitarina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanany Jesosy zay tsara hoe zanaka sisa mitarina ny didin'Andriamanitra indro ny faharetan'ny olona masina zay mitarina ny didin'Andriamanitra y compris ny sabata zanaka sisa mitarina ny didin'Andriamanitra mitana ny filazanany Jesosy maty atsasaky ny herinandro zany i olona masina mitarina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanany mino fa Kristy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zanaka sisa mitana ny filazanany Jesosy nitoera tao ankibony tany 3 andro sy 3 alina ny olona masina mitarina ny didin'Andriamanitra mino an Jesosy tao pasana 3 andro sy manaiky le famantarana ny ady zany fototry ny ady voalohany de ao amin'ny Kristy andro ny fototry ny ady ao amin'ny Kristy maty alarobisy ny maty inona soma de za milaza amitsika amarino zany raha diso misy zany ady zany sa tsy misy ve sa tsy misy miaro mafy mihitsy ny maty soma tsy nazo 3 andro sy 3 alina ary mampiorona an'io tsangam-bato lehibe tsy azo ozongozonina fa tsika koa miorona tsy azo ozongozonina koa fa tsy miala amin'io famantarana io na ho tapahana ary ny loha na ho fato martyr ary tsisy miala amin'io zany eto za aloha voalohany ianareo tsy haiko fa za na ho tapahanao ary ny lohako za tsy hiala amin'io famantarana io na ho vononao ary na ho tofiranao basy na ho gadrainao ary na ho fongoronao avokoa ary zay fananako rehetrarehetra za aleko maty ao amin'i Jesosy tompo toy zay maty miala amin'io famantarana io fa le faso tsy alefa fa za tsy matahotra koa telo zay famantarana zay 3 andro sy 3 alina maty milevina mitsangana firy koa nisan'izay mbola 3 ihany nisan'izay maty milevina mitsangana fa reto koa fa namaloto firy 3 tahaka ny saona fa mbola 3 koa ny manaraka ny voahany bibidia dragona mpaminany sandoka mbola 3 koa ny manaraka azy anangona azy amin'ny ady lehibe nylay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to donc raha mididin'Andriamanitra ny fototry ny ady de ninona koa sabata sy alahady ady koa ny fivavahana amin'ny sabata sy ny alahady mivavaka sabata tsy mahazo asa mivavaka sabata tsy mahazo asa any am'izao ny France tsy mahita asa ty sinkaraza sy ny sisa ady koa zany nge le ady roa zay karazana ady zay andro sabotsy sy alahady ny andro anankiray ady anankiray zay fa roa larobisy zoma fahatelo io aramagedona io indro avy toy ny mpangalatra ao iny tompo alohany aviany tompo hanangona azy amin'ny adiny aramagedona inona moa le adiny aramagedona io ny ady farany fanaovany marina sy ny diso marina sy ny diso ny tsara sy ny ratsy ka io marina sy diso anangonana amin'ny ady farany io de tsinona fa ny sabata sy ny alahady ny zomasiny io ny fototry ny ady zay mivavaka alahady de mitazona ny maty zoma zay mivavaka sabata mitazona ny maty zoma koa ekipa firiko ray ny maty alarobia mivavaka sabata ekipa ray ireo ny ady manaona ny vokatry ny fandresena ao amin'ny aramagedona ny andro fahatelo zay sy ny ady farany ao amin'ny aramagedona apokalipsy 7:7 ireo de miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia ireo de hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aresy azy koa zay momba azy de olona voantso tsy voavidy ary
mahatoky hanangona azy amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to ireo le fanahtelo reo drakona bibidipo aminany sandoko iady mivoaka an'Andriamanitra de mba hitrereto am'izany hoe biby disy drakona be zany miaraka ampaminany sandoko no eo nylohany zanak'ondry kely fa mazava ny soratra masina iza ny mpandresy zanak'ondry no mpandresy ary aresy azy satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy ary izay momba azy koa de ho mpandresy miaraka aminy satria olona voantso tsy voafidy ary inona ozy izy ary matoky de aza mety korotany olona tsony ny finoanao rebrebe ny olona ty fenao fa ao anatin'ilay famantarana enao tsy mba isan'lay mandan'lay famantarana fa tsy maintsy hoavy hoady io ary efa miatrika ny hoady io tsika zao efa miatrika tsika zao reny komba any amin'ny fianakaviana any amin'ny toeram-piasana any amin'ny fianarana any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any io rehefa ady amin'ny biby di sy ny dragona sy ny mpaminany sandoko rehefa la maloto telo tahaka an'izao avy eo am-bavany le teny fampianarana avoaka ny vavany rehetrarehetra sy le fanoerana atsika io zavatra maloto telo avoaka ny vavany io efa mitranga izy ao fa any amin'ny ora farany na inona ho atao na inona ho atao Armagedona ifanatrika am'izay reo anankiroa reo tsisy afaka misarotava intsony fa iza ny toerana misy anao aty amin'ny dragona bibidy nandray mariky ny 666 ianao satsy ao miaraka am'le mpaminany sandoka ianao efa fantatra ny kotiny andala efa famantaran'ireo any ve ny misy anao sa aty amin'ny zanak'ondry misy anao ary tsy misy hoe za de ary anelanelany ery hoe za sady tsy ary amin'ny fotsy manga no tsy ary amin'ny dragona sy bibidy sy mpaminany sandoka fa za manokana tsisy an'izany fa na ianao any am'ireo fanahtelo reo dragona bibidy mpaminany sandoka na ianao any amin'ny Jehova Kristy fanahy masina telo reo karaha ny ala tato ianao nefa hitazona am'ireo de inona ny alana tato olona nge zany ny alanao tato fa tsy ny afatra tsy ny fahamarinana fa olona fa ngany ny olona no mamonjy ianao tenin'Andriamanitra io no mamonjy ianao fa amin'ny ady farany any amin'ny ora farany de tsy maintsy anjaanjao daholo ny rehetrarehetra ka za de mampahery atsika fiangonana tsy mitsahatra no miteny sy mananatra fa raha mbola zanak'Andriamanitra am'ty lalana ty ianao de tavelato ianao taova mafy ny amenny amen fa raha tsy isany ianao tsy tafapetraka ato zany ianao na inona ho ataonao na inona ho ataonao amarana ko azy Jaona voalohany toko faharoa Jaona voalohany toko faharoa miverina kely fotsiny boky ny Apokalipsy 7:20 ka hatramin'ny 20. Jaona voalohany toko faharoa 7:20 ka hatramin'ny 20. Rakizy zao ny ora farany ary taky ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro no antikristy efa tonga sahady reo zany le mandala ino le antikristy reo mandala efa famantarany reo efa tonga zany mbola tsy tonga izy reo izy efa tonga sahady koa izany no afantarantsika fa izao ny ora farany avy tamitsika ihany ny ala ireo nefa tsy mba namatsika izy fa raha tahiny namatsika izy de nitoetra tamitsika ihany fa efa ny ala izy mba aseho fa tsy isatsika izy rehetra fa ianareo kosa manana ny ositra avy amin'ilay masina ka malala ny zavatra rehetra meo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka zay avy tamitsika ihany ireo izy no ny ala nefa tsy mba namatsika izy fa raha tahiny izy namatsika de nitoetra tamitsika ihany fa efa ny ala izy mba aseho fa tsy isatsika izy rehetra tatarakely foy ty de amaranako azy eo 1 minitra fotsiny na 2 minitra sasany misy namana eny Ambohibe eny silamo izy io tavaraka tobila taminay za pasteur izy mba tena mbola ivavako aminareo ao izy ndray andro any fa tena
za aloha de manaiky fa tena izy mihitsy le apokalypse de zay mantsy anazy ianao tsy mahazo miditra ato zany ianao tsy mahazo miaraka aminay zany ianao fa hoana tsy zakanao ato foana ny tsazakako aminareo izy tsy zakanao ato fa combat be ato raha tsy olona nanao formation commando ato tsy tafapetraka ato nanao formation na corps d'élite reny misy any amin'ny 3 no alaina fa raha betsaka indrindra 500 tavela misy any amin'ny 300 ny alaina 12 sisa no ilaina fa mitsana daholo ka ianao tsy mataty ato fa za miditra ato fa onao nolazainao fa tsy ataty eo ka to nge tsy mihinana kisoa zay misy manko nge tsy mihinana kisoa fatonyka ao tsy mihinana kravo tsy mihinana crevette eny indray aloha tena vonareo ndray zay amin'iny ka to nge tsy tatonao ato tsy zakanao ato fa za miditra ato anao fa combat be ato tsy mataty ato anao fa betabe nge ny olona mba niditra tato betabe ny olona niaraka taminay hatrany amin'ny voalohany fa tsy natato ato any an-dalana de niala sa tsy niala satria tsy tato le izy tsy mahazaka tsy tatonao mafy be ty lalana ty olona ho any an-danitra zany maramila ny Kristy vita formation commando tena mafy be natrehany zany raha tsy olona mavita miaritra taninandro firotaona tery tsavatsava teny andrano tapahana fa afaka amin'ny trano ohatra ny tranon'omby vao enjiky ny olona tisy voaopan'ny olona risy mahazo ny latsa rehetrarehetra zany nandehanana ato ka raha tsy olona commando anao tsy mataty ato fa betabe nge mba nilaza hoe tena tiany tena izy fa tsisy miala tsony ato na isinina na isinina fa tsisy roa andro akoriny de fa izy ny voalohana hoe tsy izy tsony io satria enjany ty lalana ty mafy be ty fa raha mbola isany namatsika ny olona tafiditra ato izay hiditra ato de tavela ato izy fa raha tsy namatsika izy na ialokaloka sy afikafiny ato tsy tafapetraka ato ianao za de milaza aminao raha tsy ny olona voafidy voantso sy mahatoky ianao voantso de voafidy de mahatoky raha tsy io ny toerana misy ianao tsy tafapetraka ato zay no tonga ny jona ilaza hoe tsy isany namatsika izy fa raha namatsika izy de nijanona tato fa moto izy niala tato de tsy isany ninona intsony namatsika fa raha zanakadala ndray ianao ka tafaveriny mbola namana izy raha tafaveriny fa raha zanakadala tsy tonga saina izy tafaverina sa tsy tafaverina tsy namana zany tsy namatsika zany fa de maireza fa hiatrikady tsika zay ady mbola atretsika zao mbola ady normal mbola tsy de problème io mbola ady faran'zay maivana indrindra io zany mahatonga tsika mbola mijoro eto fa amin'ny ady farany aramagedona io misaraka roa io na tianao na tsy tianao na inona ho aleanao na inona ho aleanao misaraka roa io aiza nisy ianao any midragona sy bidi mpaminany sandoka ianao tady dio fa tsy mety ho vitsy zany clan zany ary tanjaka n'zany bibidia sy ny dragona zany mafy ngeza be zany sa endany amin'ny zanak'ondry ianao de misafidianitsika fa za mbola milatsantsika mihainao am'izao na totokantrano na ty am-piangonana na ty ambony fiarakodia raha ty amin'ny toeram-piasana mihainotsika am'izao fotoana zao raha tsisany ray dia am'ty zanak'ondry ty ianao anatin'io famantarana telo andro sy telo lala io ianao tsy tafapetraka ato ary raha vao miala ato ianao de miverina mifanaonao talohanao anao fa raha tsy zay anao taonao de diso ny soratra masina satria fa nafito no hiditra aminao any ka efa madioko idirany indray ianao ato ihany ianao tsy tafiditra am'zany fa ato ary anao toka miaina sy manao an'izany ianao de mitolomam-bavaka malaky ho afaka am'zany ko fa raha tsy afaka am'zany ianao tsy tafapetraka ato koa ianao maireza ny voaka an'Andriamanitra maro ny tiano resahana ngeza be ty afary ty tsanganitsika ivavaka isotra an'Andriamanitra vavakatsika Jehovah Andriamanitra raha eo misaotra anao zay ny am'zany afatra izany fa ianao de Andriamanitra tsy mizahatavan'olona tokoa misaotra anao zay raha eo ny amin'ny zava-magaga rehetra zay nataonao tamin'ity fiangonana ty satria adiny natrehanay hatramin'izay 20 taona izay ady miantra manaina ny latsa ny fanesoesoana ny fankalana ny fanaratsiana famoronana lainga afafy rehetrarehetra mba napotehana anay mba ndringanana anay indreto izay tompo no ny herinao sy ny sandranao mahery zay ny tantana anay de mbola mijoro zao fiangonana izao
kely sy bitika izay raha oharina amin'izao tontolo zao, ary navahanao tamin'izao tontolo zao ianao. Aoko masinareo ho ianao Jehovah satria efa navahako tamin'izao tontolo zao ianareo. Dia nasehonao tokoa zany ny fanavahana zany, na dia amin'ny lafin'ny fitafiana fotsiny aza dia efa nampiavaka anay. Ampaheranay namanao hoe za matahotra fa za momba anao fa mandehana amin'izao herinao zao. Fa za mirikerika foana. Dia mitondra-bavaka an'izao fiangonana zao Jehovah Andray manitra raha io. Izay mbola miazona ilay famantarana ny lavin'ny olona io, dia mbola miazona izao fiangonana zao hatramin'izao. Mba ho tantananao ny dian'izao fiangonana zao ka atoky hatramin'ny fahafatesany any izao fiangonana zao. Ka na inona idona na inona hitranga, na hiatra amin'ny aina aiza, dia tsisy asingotra ny finoana ianao Kristy. Tsisy asingotra na anaisotra anay amin'ny fahamarinana zay nomenao anay, fa ianao tokoa ny lalana sy fahamarinana, ary tsy tongany amin'ray izay raha tsy amin'ny alalanao. Ko dia tehirisy zao fiangonana zao Tompo. Raha miantso izay dia menona ny an-tanitrano, raha mitaraina izay dia mamalinao ny an-tanitrano. Raha manafika anay dragona bibidia mpaminano sandoka amin'ny heriny rehetrarehetra, ianao aniraka ny anjelinao koa hiaro anay ka tsy hakitika na dia nitsingambolonay ary izany. Dia tsy avelana olona tsainy fahavalonay izay Tompo. Fa raha fa hiatrika ny ady izay dia endany amin'ny zanak'ondry, satria vahoaka voantso voafidy ary matoky, dia ho mpandresy any dragona bibidia mpaminano sandoka sy ireo fanahy maloto telo ireo izay amin'ny androm-piainanay rehetra zay sy ny taranakay na aiza toerana misy anaiky. Ko dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy. Toetra tao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina, velona mipetraka ankavanany ray mifona ao anay nanorana isangatana isan'ny vavaka izany. Ho anao ne nideratra amin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja, amen. Halleluja! Ura be!